La 4G Baitelma vous présente Ni Vavao. Ni mioka ny fahombiazana. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tirony fahombiazana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Manameloka ny fomba fandanina lalàna feny fividianana teny anivony anteny mera-pirenena toko malagasy miara-miaingy raha nambaran'ny filohany tamin'ity androany ity. Manameloka izany ihany koa ny fiarahamonim-pirenena mpanao politika mpanohitra sy ny CVDE. Samba ny teto amin'ny nosy tsy maintsy isy ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana fanefa ny anteny mera rotota taorina ny amboletra nandaniny solomavamboaka pomba ny fitondrana omaly ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana. Tokony nasiana adevitra matotra mialohan'ny fandaninany ZES na ny zone économique spéciale natao amiana teny amin'ny anteny mera-pirenena omaly raha ny fanazavany teo anivon'ny Kradoi. Farapina mitetina zato tapitrisa dolara no nomen'ny banky iraisam-pirenena ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara. Isan'ny fanampiana lehibe indrindra azo ny sehatra ny fanabeazana hatramin'izay io fanampiana io raha ny fantatra. Tsy fantatra kosa nefa ny fepetra atao amin'ny fanaraha-masony tedin'olona io. Maresaka iraisam-pirenena dia mifamory tao Ankara tamin'ity androany ity ny filoha Rosiana Iraniana ary Turka. Ladinika nandritry ny fivoriana ny fandaminana ny disadisa misy ao Syria. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam Voankolo TV hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia manameloka ny fomba fandaniana lalàna amin'ny feny fividianana teny anivon'ny anteny mera-pirenena ny antoko malagasy miara-miaingy raha nambaran'ny filohany tamin'ity androany ity takin'izy ireo ihany koa ny anaovana fanadihadiana sy ampiantona ireo solomavamboaka voakasika amin'ny kolokolo tamin'ny fandaniana eny Fezo Ravaly. Manoloana ny fandaniana ny lalam-pividianana teny anivon'ny anteny mera-pirenena omaly naneo ny heviny ny antoko malagasy miara-miaingy izay manameloka ny zavan-tranga sy ny kolikoly amin'ny endriny rehetra ary mitana ny fitondram-panjakana ho tompona andraikitra feno amin'izany. Takin'izy ireo ihany koa ny isokafan'ny fanadihadiana sy ny ampiatoana ireo solomavambahoaka voakasika amin'izay kolikoly izay. Izahay ato amin'ny antoko malagasy miara-miaingy dia manameloka tanteraka ireny fomba fandaniana lalàna ao anatin'ny fisafotana sy indrindraindrindra misy fofopofona kolikoly sy tervaimanta reny. Ny zavatra miseho reny dia enatra ho an'ny firenena satria tsy fantatra mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao intsony ny dikany hoe fiadinan'ny repoblika, gouvernemanta ary anteny mera-pirenena. Izay manatoro fa fitondrana efa tsy tandalàna intsony misy eto Madagasikara fa indrindra fitondrana hiteraka olana fa tsy mbo vahaolana ho an'ity firenena ity. Ka dia manao antsoavy ny voaka malagasy izahay mba tsy hamela n'ireny fomba fanao ireny intsony ho tarazo ho an'ny taranaka faramandimy dia mampitandrina an'ireo mpitondra fanjakana ary indrindra mandray zareo ho tompona andraikitra amin'izay zavatra mety iseho eto amin'ny firenena eto ary miantso indrindra ireo androm-panjakana tsirairay avy fa indrindra ireo miady amin'ny kolokolo sy ny fahalovana mba sahijoro indrindra ny eo amin'ny fitsarana anao ny fanadihadiana tokony ho tanterahana ary mangataka izay satria mahita any amin'ireny ainao manjery sy mahita amin'ireny fizaram-baovao maro samihafa ireny no ampitsarana
andro solombavam-bahoaka izay voakasika na mivantana na ankolaka miresaka kolokolo satria tsy tokony hipetraka eo anatin'izany androm-panjakana zany intsony izy tsy tokony asolovava ny voaka malagasy amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay miantso ny vondrona iraisam-pirenena tsy iray tsokombakomba na voafitaka ny antoko malagasy miara-miaingy. Raha ny fifanarahan'izy ireo tamin'ny mpanao politika tany am-piandohana, fifidianana madio sy mangarahara rekenina rehetra noho ny fanarahana ary efa nisy ny tolo-kevitra. Raha ny zava-misy nampijirina tokoa ireo tolo-kevitra avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena hanatsarana ny lalam-pifidianana saingana hodikodiny eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny mpiaradia aminy fotoatiny ho any amin'ny tombontsoany ny kandidan'ny fitondrana ka tsy voaja ny fifanarahana tany am-boalohany. Hatramin'ny taona 17 no mankaty mpisehatra maro toy ny mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, vondrona samihafa no efa samy nilaza ny fanahiny nikasika ny korotana ateraky ny fifidianana eto amin'ny firenena ary mitana ny fitondrana ho tompon'antoka amin'izany. Raha tsy ahivina 7 ireo solombavam-bahoaka voafidy ka nandany lalam-pifidianana teny anivony antenimieram-pirenena raha toka telo 70 ireo nitsipaka. Miady varitra amin'ny fifidianan'ny mpitondra ny tsangatanana ataony izy ireo. Hatramin'ny alatsinain'ny Pasika hitan'ny vezivezy teny amin'ny Paon-Taorivato ireo solombavam-bahoaka sy ny solotenan'ny governemanta. Hita miparitaka eny anivon'ny tambazotra tserasera samihafa ankehitriny ny horonan-tsara misy ny fizaram-bola sy ny fiainan'ireo solombavam-bahoaka nandritra izany. Manamerika ny fomba fandaniana ny lalam-pifidianana teny anivon'ny antenimera ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika mpanohitra, ny CVDE miantso ny fahatongavan-sainan'ireo androm-panjakana hafa izy ireo indrindra ny HCC Fezora Falatra. Vola ny tena hita amin'izao fotoana izao mahamenatra zany satria fiandrianam-pirenena, ny fiainam-pirenena, ny tanindrazana mihitsy no amidy ren'le hoe plainte pour corruption mahamenatra ange zany le olona ao amin'ny antenimieram-pirenena izay filazana ny marina no misy an'izany dia mijery daholo zany ireo mpikambo anatin'ny governemanta dia mijery fotsiny dia eo koa ve dia tsy mba menatra ve le solombavam-bahoaka mampiakatra n'le vidin'ny hifidianany an'le lalàna dia mamenatra ange zany zao ndray zany zao dia hividy any raha malagasy hifidy azy. Ny fitondram-panjakana izay mizoro ankehitriny dia manome lesona rasy ifandimbiasana eto amin'ny tany sy ny firenena. Matoa ange ny marondrisa teny amin'ny solombavam-bahoaka nanipaka n'le lalàna tamin'ny voalohany izay nandresy dia midika zany fa sy rariny ary sy mety ny volavolan-dalàna izay tiany ny fitondrana ankehitriny olan'iny dia tokony mba misaisaina sy mandindika ihany ireo solombavam-bahoaka ireo talohany nanaovana an'ireny fiesika mamoafady reny. Angataka zany izahay eo amin'ny KMF hoe ianareo amin'ny Bianco mba raiso ny andraikitrareo, raiso mihitsy ny andraikitrareo, ataovy mifanadiadiana safady indrindra tompoko tsy miangavy akory fa tena angamba ny manery mihitsy ny ataovy mifanadiadiana ary omeo ny olom-pirenena rehetra ho fantany ny zava-misy. Iraisan'ireo antoko sy vondrona politika ny mpanohitra ny fitondrana, ny fiarahamonim-pirenena ny filazana fa enatra ho an'ny firenena, ny fihetsikana sehon'ireo solombavam-bahoaka sasany sy ny governemanta manoloana ny fandaniana ny lalam-pifidianana. Ankilan'ny CVDE na Comité de Vigilance Démocratique pour les Élections dia manohana ireo rehetra mitsipaka izany mitodika eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny rafi-pitsarana ny masony rehetra manoloana ity lalàna mifanipaka ny lalam-panorenana ity. Mbola ho any amin'ny antenimieran-doholona izy io, vita ny antenimieran-doholona dia makany amin'ny haute cour constitutionnelle any amin'ny lalàna avony dia aekeny ny olona ny mpiandry ny 4e constitution ve 4e constitution république ve reny zavatra natao reny dia miandrandra any amin'ny HCC dodôly any amin'ny président zany Éric Rakotoarisoa ny masony vahoaka malagasy dia hojerena zany ny conformité an'ireny fitoriana moa fa mipetraka fa kosa tokony mba hojereny ny Bianco tsara zany ireo zay azo sary ary hoenjehana raha ohatra moa tsy misy notre cour de justice
tsy misy moa izy hatramin'izao satria ohatra ny sakatsakana dia vao miasa nge zany any amin'ny tribunal pénal tsotra fotsiny a dia azo ny atao a no mijery zereo député sy ireo nambe rehetra an'ireo gologolo ireo. Manohana kosa ny CVDE nietsika sy ny ezaka ataony ro solombavam-bahoaka zay mangataka mitaka ny famarinana ao anatin'ny antemera-pirenena ka ametraka fangatahana ny amin'ny haute cour constitutionnelle mba hisorohana ny fandaninany ny lalam-pifidianana iny. Miantso any koa ny comité de vigilance démocratique pour les élections, ireo ray aman-dreny ara-panahy ara-drazana, ireo lehibe any antoko politika, ireo mpikambana mpiaraka ao amin'ny firaisamon'ny pirenena, ireo mpikirakira ny ainao manjery, ireo erivelona rehetra zay afaka mijoro anoho ny ezaka izay natao mba tsy isian'ny crise eto amin'ny tany firenena amin'ny fifidianana ity. Ankoatr'izay, tahaka ny fanambaran'ny antoko malagasy miara-miainga androany, miantso ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa izy ireo hijery akaiky arandray fanapahan-kevitra manoloa ny tiraraha ity. Tsy mahatokony anteny miaran-dolona ihany koa ankoatr'izay ny rehetra ary miandry izay fanapahan-kevitra ny eo anivon'ny HCC izay roso amin'ny fandiniana na mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalam-pifidianana nankatoavan'ireo solombavam-bahoaka na tsy. Ratsahivina, lalàna 12 izay voalaza ho tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana no naveriny ity andrim-panjakana ity teny Tsimbazaza ary naveran'ireo solombavam-bahoaka ny dinihana. Anao ahoana kosa ny mikasika ity lalàna izay mitana ny aim-pirenena ity izay efa hita fa misy fitapitaka sy fandrika ary tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Sambany teto amin'ny nosy tsy maintsy isy ny fiantsonany fivoriana tsy ara-potoana fanefany ny antenimera rontota taorirany amboletra nandaniny solombavam-bahoaka pomba ny fitondrana omaly ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana Raharsona Yandry. Mametraka ny ayahany tamin'ny fomba nandaniana omaly teny amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena ireo volavolan-dalàna misy telo ifeny fividianana ny pahalalana iray nanaovana fanadihadiana. Hitantsika fa lany tamin'ny fomba tsy dia mazava moa izy iny satria maha hoe loi organique azy dia mazava ny voalazan'ny constitution fa tokony majorité des 2/3 no andaniana azy. Rahantsika nahita nefa ny fa 5/7 sa 7/7 tsy haintsony koa no nandany azy manoloana le député raika amin'ny 50%. Zay zany mahatonga laminteny aloha dia fa hafahafa le fandaniana misafotofoto satria tsy fantatra tsony zany hoe inona ilay procédure narahana. Rahantsika mahita koa moa le resabe mikasika an'ilay hoe nanao conclave tany amin'ny Pandore sy ilay vidéo mandehandeha izay tsy fantatritsika moa ny tena fahamarinana fa misy aloha zany iny vidéo iny. Na tia vahoaka na tsy tiany, tsy maintsy isy ny fiantsona fivoriana tsy ara-potoana fanefany ny anterimera rotonta taorian'ny fandaniana amboletra nataon'ny solombavam-bahoaka pomba ny fitondrana azy VM omaly iny. Raha ny fanazavany ty pahalalana ity hatrany. Tsy maintsy manokatra session extraordinaire faefatra indray zany ny fitondram-panjakana mba ahafahan'ny antenimeran'ny olona mandinika sy mitondra fanovana ary mandany na tsia izay lalàna izay. Rehefa vita moa zany ny antenimeran'ny olona satria ny antenimera-pirenena no nametrahana ny volavolan-dalàna io voalohany dia miverina ny amindray zany io zavatra io. Rehefa lany soamantsara moa tapitra soamantsara moa zany zay procédure izay dia tsy maintsy mijery amin'izay zany rehefa avy eo ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana na lay pitsopitsony zany hoe lay procédure nandaniana azy hoe manaraka an'ilay lalam-panorenana ve satria loi organique le izy na le tena votoatiny mihitsy satria tsy maintsy jerena zany andininy isany andininy io zavatra. Nivoaka androany nandritra ny filan-kevitry ny ministra teny amin'ny lapam-panjakana iavoloany ditim-pitondrana mampiantso ny fivoriana tsy ara-potoana fanefany ny antenimera rotonta izay manomboka rahampitso alakamisy fa 5 volana aprily izay haritra 12 andro.
nanoizatsika ny vaovao dia isan'ireo andin-dalàna naby adevitra ary nitakin'ny solomavamboaka fanotsiana ny mahakasika ny fampiasana ny aina aman-jery mandritra ny fampelezan-kevitra takina ao amin'ireo andin-dalàna ireo ny égalité de chance ho an'ireo candidat amin'ny fidirana amin'ny aina aman-jery raha ny hitanefa tsy ampiarina amin'ny fahafahan'ny aina aman-jery sy tsy miankina misokatra sy mivelatra io fepetra io Lili Rabiata. Ao amin'ny andininy fahafolo amby zato hatramin'ny fahadimy amby folo amby zato ao amin'ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fepetra ny kapobeny mikasika ny fifidianana no ahitana ireo fepetra napetraky ny mpitondra mikasika ny aino aman-jery. Ferany fanjakana amin'ireo andin-dalàna ireo ny fahafahan'ny kandida miditra amin'ny aino aman-jery mpanjakany sy ny aino aman-jery tsy miankina izay voalaza fa tokony ampitoviana ho fitovian'ny chance ho an'ny kandida rehetra. Ao amin'ny andininy faraky amby folo amby zato ohatra voalaza fa tokony hitovy ny fotoana fandraisam-pitenen'ny kandida tsirairay amin'ny aino aman-jery na fahitalavitra na onjam-peo na ho an'ny kandida na ho an'ny mpanohana azy afaka mandray fepetra eny anivony manam-pahefana sy manasazy amin'ity fanarahana izany autorité nationale de régulation de la communication médiatisée raha ny voasoratra. Antaonany maro anefa ny baribary ny fibahana ny mpitondra ny aino aman-jery mpanjakany ary tsy nahazo toerana tamin'izany izay rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Izao vao mitaky ny ampitoviana zo amin'ny fidirana amin'ireo aino aman-jery mpanjakana ny fitondrana. Efa taona zay tsy mahazo miakatra ao anatin'ny TVM sy ny RNM. Dia mandritra ny propagandy dia hoe mitovy daholo ny olona rehetrarehetra. Rehefa ampitoviana ny zo dia ampitoviana daholo ny zoan'ny olona rehetrarehetra na ny aino aman-jery rehetrarehetra na ny mpanao politika na ny olon-tsotra dia tokony hitovy ny zo. Dia sokafo daholo koa zany avy aloha ny aino aman-jery rehetrarehetra isokatra raha Madagasikara dia amin'izay afaka mametraka fitsipika hitovizana tsika. Fa raha ohatra hoe ny sasany mahazo misokatra sasany tsy mahazo misokatra dia ahoana moa ny hitovizana izany? Raha meko ohatra tsotra fotsiny nareo raha isiko saritsara n'ilay izy samy manao fitateram-bahoaka tsika. Dia amoaka lalàna zany hoe ny olona manana taxi brosy dia tsy maintsy mitondra olona 5 maimai-poana isan'andro. Ny anany tomobile ny fiarakodia misy 3 chevaux. Ny anankiray bus. Raha lany olona 5 eo anaty 3 chevaux dia fa faty antoka tsy mandeha tsony. Fa ny olona mandeha bus mety tsy mampaninina azy zany. Aiza ny fitovian-jo anatin'izay. Raha fa mitoviana ny zo dia tokony zavatra mitovy zany ny anerena azy. Ary azadino fa ny TVM sy ny RNM no fananam-panjakana, fananana iombonana. Fa ny ankoatran'izay dia fampiasam-bola ny olona tsirairay avy fa ao anatin'ny fanajana ny asa fanaova gazety samy nanatanteraka an'izany daholo. Ary raha misy angambany olona tsy nanaja ny fanaovana gazety dia ny mpanao gazety mpanjakana ny tena tsy manaja indrindra. Inona zany ny fepetra ny raisin'ny fanjakana mikasika an'ireny. Ary izay foana nampikorotana teto amin'ny firenena. Izay mpitondra fanjakana tonga eo dia izay ny zavatra miseho. Mialatsiny fa manjary mitonona ny kolo manokana fa soroko mahafilohana antokona izay ny vao tonga teo dia nakatona ny kolo. Le ministra nanosonian'le licence mihitsy manakatona azy indray rehefa avy eo. Zany ny toe-tsaina rehefa mitondra fanjakana. Ankoatr'izay hita amin'ny baribary ihany koa ny fiangarana atao amin'ireo aino aman-jery tsy miankina. Ireo aino aman-jery mpanohana ny fitondrana na fantatra fa hanolona akaiky ny fitondrana mitombo isatrany, mahazo fahazon-dalana isokatra, mihitatra any amin'ny faritra. Ireo aino aman-jery tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra nefa tsy mety mahazo fahazon-dalana na isokatra na hihitatra any amin'ny faritra. Tahaka ny Kolo TVFM ohatra, nitadiavana fomba nanakatonana azy hatramin'ny fitondrana eny amin'ny fitsarana. Ireo fepetra momba ny aino aman-jery eo amin'ny lalàna momba ny fifidianana ireo isan'ny takin'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra ho asim-panovana na ho asorona. Tapitra teo ny tapany voalohan'ny fampalalam-baovao anaraka dokavarotra isika. Ao anatin'ny tapany faharoa vaovao nandraisantsika ny vahiny dia Rarson Andry. Eo ihany koa hijerevantsika ny voka dalao teo amin'ny ampahifandalana mandroso ny UEFA Champions League. Rehefa avy eo ary.
Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 milliards. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Ny namana Raharsona ihany izay toy ny andahatsoratry Kolo TV FM indray miakatra eto amin'ny plateau Anikolo amin'ny ity alina ity anazava ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Mirabanao tonga so eto amin'ny fampahalalam-baovao niteraka resabe tato ato izay zavatra niseho teny Tsimbazaza teny omaly ianao moa teny an-toerana teny inona ny tena zavatra nisanga teny? Tsy ho averina eto intsony ny filazan'ireo solombavam-bahoaka sasatsasana maro mihitsy no ilazantsika azy hoe ny fisian'ny fanambazana vola ny fisian'ny kolikoly no entina nampandaniana ireny volavolan-dalàna ny fifidianana teny Tsimbazaza ireny omaly any lalaina Davida no entina amin'ny pijereny io dia ny zava-nisy sy ny tranga tao anatin'ny lapany teny mirapirenena teny Tsimbazaza na io zany teny andalatsara na io tao anatin'ny efitra amin'ny fivoriana na ihany koa tany anatin'ny efitra amin'ny fatoriana. Ny maraina vao hanomboka ny fivoriana azony rehetra natrehany dia efa nangataka ny filohan'ny teny mirapirenena Rakotomamonjy Zao Max anaraka izay varakitra ao anatin'ny ladinika ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko malagasy miaramianga Mapara, Ntimo ary rehetra miankina omaly io. Izany hoe ny volavolan-dalàna hafa ny tokony olaniana ny maraina izay mifatsoratra anatin'ny ladinika fa ny tolakandro amin'ny telo vao tokony hiditra ny fandaniana amin'ireo volavolan-dalàna fi fifidiananareo. Saingindrisy efa tsy nihainao azy intsony ny filohan'ny teny mirapirenena tamin'izany fotoana izany. Ino raha tsika ny sary mahakasika izay. Taorian'io dia tonga dia nanao fanehoan-kevitra avy hatrany tampanao gazety ireo solombavam-bahoaka ireo. Dia hoe jerevana eo izy fa dia zao zany izay député rehetrarehetra fantatrareo les 68 plus X tsy fantatra izay miampy le 68 eo zany miady hatramin'ny farany izay satria ho avy ny fireneny ity zavatra ataona ity androany. Hodenao saina daholo ny zavatra rehetra tsy nisy nanomboka ny zavatra tsy nety ary zavatra nisy rehetrarehetra nitranga tany amin'ny Pont d'Or. Dia miady zay ary tena hiteny mitsanjoro ny mahasolombavam-bahoaka anay androany ahafantarany olona fa misy solombavam-bahoaka tia firenena ary manaraka ny tokony rariny sy mihitsiny fa tsy voavidim-bola ary zay tsy voavidim-bola na iza izay rehetrarehetra mijoro. Ho hitanareo rehefa avy eo ary tsy manina aleo matomanitra fa tsy amidy ny fanahy, tsy amidy ny firenena, tsy amidy ny vahoaka mifidy anao. Efa PDB miporofo ao, PDB fa hoeninareo daholo ny déroulement io rehetrarehetra io. Tsy tonga
fahitatra ihany koa ny fomba hoe nentin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena mamaly ireo solombavam-bahoaka izay mangataka fitenenana na mangataka satroka moa fitendrareo azy rehefa manaohatra zao ao anivon'io trano fivoriana io na tsikaritra zany ny filohan'ny komisiona ny lalàna ka dia na mpilaza na ihany koa hoe nanao ireo marika tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena hoe fa maninona ianao no tsotrany isan'andro sambany tamin'ny tarihana fivoriana no hafahafa ianao androany io rahantsika io ihany koa sambako président nahitana ny anantariky fivoriana amin'ny toe-ponany any tsy micro anisy raha tsy nandrako hatra amin'ny fomba fivolanana ny any président eo zany raha sokoniny any président tsy haiko sa ino mahatonga zany sa ino fa zay zany anaviako anany any alaminy tsara toe-po toe-tsainy kalma tsara be président kalma tsara be président satria anavaniloko tia valahatra dina tofelo zay mamalinga mitanteo tonga dia valiana mahitsy atsika aty zay tsara natana zaka niziriziry foana moa nanoy an'ilay hoe fivoriana tsy nentina mpiato mihitsy any filohana antenimieram-pirenena na dia eo aza ny voalaza ny lalàna anatiny mifeny antenimieram-pirenena nalaina davida ao amin'ny andininy faefatra amby roapolo tapany faharoa zay natonga andreo tsolombavam-bahoaka miandany amin'ny fampandaniana amin'ny endriny nasiana fantsiny aloha zavatsara nasiana fantsiny avy amin'ny komisiona sy ny asambomera ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana mazavana kely mantsy izy io nihetsy ankilany dia ireo solombavam-bahoaka nandany niziroziry ny ampandany ireo volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta tsy asiana fantsiny avy any amin'ilay hoe komisiona sy ny vomera zany zay mpanohana ny HVM zay teny amin'ny Pandore nihetsy andaniny dia ireo solombavam-bahoaka ny tenentsika atao avy amin'ny atoko MMM malagasy miaramainga ny mamparanty maro tsy miankina maromaro zay naneo ihany kosa hoe ilaina ny fanitsina anireo volavolan-dalàna ifeny fividianana natolotra ny gouvernementa ireo fa mety hiteraka korotana ary manitsakitsaka ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary indrindraindrindra ny lalam-pandrenana ataontsika fina moa zany tena antony hoe tonga dia nyrosona tamin'izay hoe fandaniana ny volavolan-dalàna ireo eo mihitsy tsika nalana davida satria raha tsy ahivina etona tamin'ny talata faharoapolo ny volana martsa zay tokony nandaniana ireo volavolan-dalàna ireo tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa dia niisa fitopolo ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana SVM tamin'izany fotoana zany na tsy aro vitran'izy izy ireo tamin'ny fotoana io tsy nahatratrakoran'ireo atsasamanila dia nangataka ny hoe ampitsaharana ny fivoriana tamin'io andro ny talata faharoapolo ny volana martsa io nanaiky zany ny filoha tamin'izany fotoana zany hoe ekenary fa atsahatra ny fivoriana dia zay no natonga an'ilay fivoriana tsy ara-potoana fahatelo indray ary afara faefatra moa izy tia araky ny efa hitatsika tamin'ny fampahalalam-baovao natolotra atsika teo ireny enina amin'ny fitopolo eo reo hoe ataontsika hoe atsasamanila eo anivon'ny antenimieram-pirenena eo amin'ny raiky amin'ny dimampolo amin'ny zato mantsy izy ireo dia ny rahantsika nahita moa ireny hoe fiaranana no conclave teny amin'ny Pandore teny tanety be ivato reny nandritriky ny fahakalazana ny fetin'ny Pasika sy ny alatsina'ny Pasika reny dia ilay fitopolo dia olonazaina fa tonga 7 amin'ny fitopolo eo hita tena amin'ny efitrano fivoriana tena amin'ny lampany antenimieram-pirenena ihany koa maly an'lalaina davida ny fomba tena nampiasaina zay ataontsika hoe mamohetra mihitsy nampandaniana reto volavolan-dalàna reto asehoantsika amin'ny sary hatrany io zao ny solombavam-bahoaka benja urbain andretsy izy eny voavita manakara sy ny solombavam-bahoaka mahazo asy fredy voalany tany atsaramina voalohany mikapoka latabatra zay no fanomezana toromarika ireo solombavam-bahoaka sisy mba hanangatanana izany hoe tsy mahafantatra izay zavatra tapahana intsony ny solombavam-bahoaka ireo tsy mahafantatra izay votoatiny fa dia mikapoka latabatra fotsiny io averintsika amin'ny sary io dia manangatanana ary zavatra tena mitranga tena raha misy fahadisoana dia
dia misy mimenozana satria raha tsy tokony anangatahana nakasindra diso le parmi toromarika dia angatahana mihitsy foloana teny miram-pirenena mba havereny fa tsy eny tsara ilay zavatra milazain'ny foloana teny dia mamirina tokoa na foloana teny miram-pirenena asehotsika amin'ny sary ihany koa fa raha misy zay toromarika zay dia nisy mihitsy fifamalina teo amin'ireo samy solombavam-boaka mpanao amin'ny fitondrana hitantsika amin'ny sary io zao solombavam-boaka antelo maraparana zay lany avy amin'ny mananjary midina mivazavaza amin'ny solombavam-boaka benjurbain ritsizena le mpanome toromarika lany avy amin'ny manakara lasa nisy mihitsy ny olana teo amin'zareo ireo tsy ho lazaina eto ihany intsony koa tsy anjermaimbo nataon'ireo mpanisany amin'ny 50 29 zay tsinona le 7 satria efa novern'izy ireo fa izy ireo irery sisa no tao anatin'ny efitra amin'ny fivoriana tsy zay nefa antraka mbola nisy ireo solombavam-bahoaka na tsy ny andany tamin'ireo nijery fomba fampiasany fandaniny an'ilay volavolan-dalàna tereko masaka avy amin'ny gouvernement tsy maintsy olanina izy ity dia mandeha fotsiny ny tsanjermaimbo na misy azany tsy manangatanana dia 50 29 zay ihany ny mpanisy na misy azany lasa mivoaka kely ireo solombavam-bahoaka ireo 50 29 zany ny fomba noentina na andanina na mpandanina ireo volavolan-dalàna ny fifidianana analana inarany feny tena voahososy tanteraka ny asiny androm-panjakana mpanao lalàna zany hoe ny anteny miram-pirenena tsy atao agaga raha tsy omeny vahoaka tompo-pahefana hasina intsony ireo olomba fidy na ampindra amin'ny fahefana ireo tsy atao agaga zany tsy atao magaga ihany koa raha tsy misy ny politika matotra ankehitriny oentina mampandroso ny distrika na alan'ireo solombavam-bahoaka sasasasa hitantsika ireo fa inona ny zavatra viavana fitiavatena ny azy tombotsoa manokana ny matimatiasan'izy ireo eo ihany koa fa tompona andraikitra araka ireo nambarany solombavam-bahoaka zay nanao fanitsina an'ilay volavolan-dalàna nomeny gouvernement efa fifidianana ireo solombavam-bahoaka ireo dia efa niteny hoe tompona andraikitra ianareo gouvernement ianareo mpitondra ankehitriny sy ianareo solombavam-bahoaka miny mampandany sy mandany andreo volavolan-dalàna ireo raha tsy misy mifanitsina satria dia hiteraka ary mety hiteraka korotana sy filaminana eto amin'ny firenena ny fandanireo volavolan-dalàna ireo satria ao anatin'ireo volavolan-dalàna nonalindryreo omaly ireo dia misy ny fanilihana ny hafa tsy ho afaka irotsaka ho candidat akory azy ao ihany koa ny hoe lalàna atao ampahazo ambandainy ambony sy ataontsika mihitsy hoe ampandresena candidat mpanjakana zay ireo lalàna alan'ireo dia zay no lazana hoe araka ny lazain'ireo solombavam-bahoaka zay efa mba niantso ihany moa ny fitiavan-tanindrazana atao amin'izy ireo dia nefa moa io ny zavatra nitranga hoe tompona andraikitra ianareo amin'ny zavatra mety hitranga amin'ny avin'ny tantara ny firenena Ianoisantsika ny vaovao dia tokony nasiana adefitra matotra mialohan'ny fandanina ny ZES na ny zone économique spéciale natao amena teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly raha ny fanazavana teo anivon'ny Krado Oy Mikael Romarola. Tsy tondra tombontsoa amin'ny olom-pirenena malagasy ny fametrahana ny ZES na ny zone économique spéciale eto amintsika. Fanomezana vahana n'ireo mpampiasa vola vahiny ihany koa no apetraka eto amintsika amin'ity ZES ity. Tsy tokony natao amehana toy izany ny fandanina ny lalàna momba ity ZES ity izay tsy tafiditra akory tao anatin'ny ladinika teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly. Tsy misy paikady matipaika amin'ny fanatanterahana izany. Profon'izany ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC ny fampiarana azy noho izy tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Tsy fanajanona ny fiandrianam-pirenena amin'ny lafiny maro izany ary fahamakiana fotsiny ihany raha ny fanazavana. Mbola misy betsaka ny zavatra tokony ho amboarinao. Maninona raha naka fotoana nandinihana an'izay, maninona raha mba fampiera amina mpisehatra bebe kokoa anisan'izany ireo mpandraharaha malagasy zay engarana tanteraka amin'ity resaka ity satria ireo vahiny ho antsoina hiditra amin'ny ZES ireo omena tombontsoa be dia be amin'ny tsy fandoavana etra nefa ny mpandraharaha malagasy dia fantatritsika rehetra fa izy no terena mandoetra sy zavatra be dia be samihafa
dia tsy azonay mihitsy hoe inona ny azakazahana amin'io e. Fifampidiniany sy fanaovana adihevitra amin'ny ankolafy maro no tokony natao ikosa ny fanazavan'ny pahy toe-karena. Zany hoe raha tsy misy ilay izy dia inona no zavatra mitranga, dia raha misy ilay izy dia inona avy zavatra mitranga, dia zay zavatra anakoho zay no ampitahina eo no ahitana hoe tena misy vokany ve sa tsy, dia araka eo zany tokony zay hoe eo ny adihevitra ireo toe-karena zany misy mitranga. Dia eo ohatra hoe raha misy an'ilay ZDS tokoa ve tena le na hoe rehefa apetraka ao le ZDS dia hoe le ohatray mantsy zany zao ny ohatra hoe aya na ohatra hoe teto amin'ny zareo ato amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ohatra zao nametraka an'izay azay hoe na tsy misy an'io ZDS io ara dia azo eritreretany ihany fa ho avy le mpamatsy vola. Zay zany teny iny zany amin'ny teny vahiny iny le hoe additionnalité zany hoe tena mitondra zavatra fanampiny ve le fisian'le ZDS sa tsy ao anatin'izy. Hery velona maro eto amin'ny firenena toy ny firaisamom-pirenena, solombavambahoaka avy amin'ny antoko mpanohitra, ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena no efa namoaka ny heviny mikasika ity lalàna mifehan'ny ZDS ity. Fa lafiny maro ao anatin'ity volavolan-dalàna ity no mila fanitsiana mba hisian'ny tombotsoa ho an'ny rehetra fa tsy ireo mpamatsy vola vahiny ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fanampiana mitetina 100 tapitrisa dolara no nomen'ny banky iraisam-pirenena ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Isan'ny fanampiana lehibe indrindra azo ny sehatry ny fanabeazana hatrizay io fanampiana io franc-ny fantatra lilira beata. Ny 7 marsa teo no nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena ny famatsiana 100 tapitrisa dolara omena ny sehatry ny fanabeazana fototra eto Madagasikara. Amin'io fanampiana io 520 tapitrisa dolara avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ary 570 tapitrisa dolara avy amin'ny GPE. Fanatsarana ny fampianarana mandritra ny 2 taona voalohany eny amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny sekolim-panjakana no ampiasana io vola io. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fananganana sekoly sy fitoeram-pampianarana samihafa. Mitohy hatrany araka izany fanomezan'ny banky iraisam-pirenena famatsim-bola ho an'ny fanjakana malagasy, taorian'ny fanomezana ireo famatsiana ho an'ny komina. Famatsim-bola izay tsy ho hita ny fanaraha-maso azy amin'izao ankatoka ny fifidianana izao. Ho tena amin'izay lalany marina ve ny ampiasan'ireo teti-bola ireo. Ireo mpamatsy vola vahiny hafa nefa tahaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny Allemand mandray fepetra ny ampiantona ny fanomezana famatsim-bola ho an'ny Madagasikara ialana amin'ny olana mety ampiasana ireo teti-bola amin'ny famatsiana ny fanaovana fampelezan-kevitra amin'izao volana vitsivitsy melohany anatanterana izany izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mifamory tao Ankara tamin'ity androany ity ny filoha Rosiana, Iraniana ary Turka ladinika tamin'izany moa ny fandaminana ny disadisa misy ao Syrie fanadina amin'izany France 24. Ces 3 dirigeants se retrouvent. Vladimir Poutine, filoham-pirenena Rosiana, ny filoha Turk Recep Tayyip Erdogan ary ny filoha Iraniana Hassan Rouhani no nikondota ao Ankara tamin'ity andro an'ity nitady ny vahaolana momba ny ady misy ao Syrie amin'izao fotoana izao. Samy manana ny fomba fijeriny ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena momba ity fionana ity. Ankilany ireo milaza fa ampitsatra ny ady misy ao Syrie ny fionana eo amin'ny telotota. Antony i Russie sy Iran izay manohana ny filoha Bashar el-Assad ary ny Turk ambadiky ny pioko Siriana no indreto mifamory ireto. Ankilany ireo milaza fa tsisy antenaina ny fionana no ny tombontsoany ireo firenena mivory ho very raha milamina ny disadisa ao Syrie. Raha tsy ahivina, olona maherin'ny 5 alina sy 3 hetsy hatreto no namony ainy hatramin'ny taona 2024 tao Syrie vokatry ny ady misy any an-toerana. Andrasan'ny maro izay hivohitra ao aorian'ny fivoriana. Maresaka iraisam-pirenena kosa izay hatrany dia vehivavy iray nandratra olona 3 omaly tao amin'ny fibetoeran'ny YouTube any San Francisco, États-Unis. Namony tena io vehivavy io rehefa avy nampatahotra ireo mpiasa tao amin'ny toerana fanadina. Tato amin'ity toerana misy ny foiben'ny YouTube any Californie ity no niditra tampoka ny vehivavy iray miaraka amin'ny basy eny an-tanany. Tsy ela dia nodidin'ny mpitandron'ny filaminana ny toerana rehefa nantsony mpiasa tao amin'ny orinasa io. Teo no naharenesana feom-basy. Nitifitry mbetsaka ilay vehivavy ary nandratra olona tamin'izany. Teo ampanaovana fikaroana ny mpitandro filaminana no nahita olona iray naratra. Ratra izay iverina avy amin'ny tifitra nataony ilay ramatoa. Mbola miandry ny fanamirenana izany izahay amin'izao.
io ramatoa io no ayahina voalohany ho tomponantoka tamin'io herisetra io raha ny voalazan'ny mpitandro ny filaminana namono teny izy vao vita io asa ratsy io nitsoaka avy hatrany ireo mpiasa tao amin'ny toerana io vao nitranga ny fanafiana mbola nisy any anefa no afaka nanampiny naratra naratra ny tongotra io ramatoa io vokatry ny bala nasiko garô izy noho izany tonga teo moa ny ambulansa nitondra azy ary nanisy garô azy avy eo mitoy ny fanadidina fantarana izay antony nanaovana io herisetra io fifandirana eo amin'ny isan'ny mpiasa no hitondrany mpitandry filaminana io raharaha io ity izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao ry tompoko Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.